Fahamerabasika tsirairay avindray tsy ty larobia maraina fa 13 ny volana jolay ity. Soan'Andriamanitra isika fa mbola omeny an'izao fotoana izao indray ahafahantsika mandray ny teniny. Alohan'ny deratsika namofonainan'io dia hivavaka isika. Tompon'Andriamanitra eo mbola misaotra anao zahay ny amin'ny tombonandro izay omenao anay an'io. Misaotra ihany koa mamoa anay ny mandraisanay ny fahamarinana avy aminao. Nkahirezo izahay ary voky zava-tsoa hatrany. Engavy anao mankinisa tsokatrano izay miaino izao fandarana izao ihany koa. Minaran'i Jesosy, amen. Ny teny mofinainantsika androany dia manao fitiavana, firaisapo ary fahalemem-panahy. Nalaina amin'ny Kolosiana 3:7-7 manao hoe: ary na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany, ka misaora n'Andriamanitra iray amin'ny alalany. Amen. Andraikitra lehibe no mianja an'ireo natao batisa tamin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Miezaha mahatakatra ny hevitry ilay teny hoe fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Efa nanolo-tena haneho ny fiainan'i Kristy ianareo ao amin'ilay fiainam-baovao izay nidiranareo. Efa maty ilay fiainana teo aloha ary fiainana vaovao no hidirana miaraka amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny voadiny batisa. Aseho ny akanton'ny toetran'i Kristy. Aoka ny teniny ilay manao hoe hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra dia mifampianaraka, mifananara, misalamy sy ny fiarahana ary ny tononkera-panahy, mihira amin'ny fahasoavana ao am-ponareo an'Andriamanitra hozy izy. Natao ho hita amin'ny fiangonana ireo zavatra rehetra ireo, ary tokony ho hita eo amintsika ihany koa ny fitiavana, ny firaisapo ary ny halemem-panahy. Mitafy famindram-po sy fiantrana maha-olom-boafidy an'Andriamanitra. Ireo ota vita talohan'ny fiovam-po dia natao faty miaraka amin'ilay olona taloha. Tokony ho tafian'ilay olona vaovao miaraka amin'i Jesosy Kristy ny fahamoram-panahy, ny fanetsetena, ny fahalemem-panahy, ary ao anatin'izany ny fandeferana. Ireo izany dia zavatra tokony ho aminao. Ireo izay efa natsangana miaraka amin'i Kristy eo amin'ny fiainam-baovao no olom-boafidy n'Andriamanitra. Masina ao an'Andriamanitra ianao noho izany ary ekeno malalany. Araka izany dia eo ambanin'ny fanekeny masina ianao mba hiavaka amin'ny toe-tsaina manetsy tena. Mila mitafy ny akanjom-pahamarinana tokoa isika. Miavaka amin'izao tontolo izao isika amin'ny fisainana sy ny fanao, ary mampiseho kosa fa mianatra amin'ilay nilaza manao hoe malemy fanahy sady tsy miavina am-po aho. Raha tsapantsika fa niara-maty tamin'i Kristy tokoa isika, raha azontsika ny voady izay natao tamin'ny batisa, dia tsy hanan-kery hisarika azy handany Kristy mihitsy izao tontolo izao. Raha miaina ny fiainana Kristy eto amin'izao tontolo izao ianao, dia piray amin'ny fomba an'Andriamanitra. Koa rehefa hiseho Kristy izay fiainantsika, dia hiara miseho aminy amin'ny voninahitra ihany koa isika tsirairay avy. Amen. Tompo malala aho mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Tsy vitanay samby rery io raha amin'ny herin'ny tenanay irery ihany. Ampatsiahiva ao aminay mandrakariva ireo voady izay efa nataonay teo aminao, indrindra ny voadin'ny batisa, ary votoso hery hatrany izahay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Piaro